Mahafinaritra daholotsika ny tokantrano any miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alohan'ny hitondrako ny fahitana izay hitako dia hivavaka antsika. Ry Andriamanitra renay tsara indrindra any an-danitra, misaotra midera mankalaza anao izay, satria mbola nomenao tombony maro, nomenao fahafana, nomenao hery sy tanjaka fofinaina mankasitraka Tompo ny amin'ny fahalehibeazanao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra lehibe any amin'ny avo indrindra ianao, tsy miova omaly sy ny mandrakizay. Raha izara ny hafatra ho eto dia mangataka ny fiasanao fanahy masonao, ny fiasanao hiasa mahery eto ianao, hiasa eto ianao ary hikasika ny olonao ihany koa, mba samy hatsiaro tena hibebaka satria akaiky ny fiavianao. Misaotra fanahy masonao efa eto ianao manatrika anay, ka izay rehetra tsara ka ny sitraponao Jesosy dia efa hifonanay hibebany eto anatrianao. Ny asan'ny deviny sy ny fongany rehetra dia efa potehina amin'ny anaran'i Jesosy izay nandavaky ny hetsy anam-pahefana aminay. Sokafo ny masom-pananay, sokafo ny fonay andraisanay ny teninao. Misaotra fanahy masonao. Halleluja. Amen. Ny fahitana hitako izany tamin'ny 31 marsa 30 marsa lasa teo. Avy ny tory-teny aho dia nivavaka dia nandeha natory. Dia natory kelikely aho dia nahita soavaly mitana sabatra nidina avy any ambony. Tondra sabatra lehibe izy, miaraka amin'ny soavaly nidina avy any. Tena mahery ny fidinany, tena mahery mihitsy ny fiambotrahany avy any izany nazary taitra. Dia taitra izany nahitan'ilay izy. Dia ina fahitana hitako dia ity tenin'Andriamanitra ity nomeny fanahy masina. Apokalypsy 4:1-4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa vakiko manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 4. Ary nahita aho amin'ny anaran'i Jesosy, ary nahita aho rehefa novahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 tahaka ny fikotrokotroko ny kotrokorana nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipoka, ary nomena satro-boninahitra izy, dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Ny 7 ary rehefa novahany tombo-kase faharoa, dia reko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avia, dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navela hanaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona, ary nomena sabatra lehibe izy. Halleluja. Io ilay soavaly hitako. Dia misy olona hitantsika reny mpiady reny, sahala manao kasika fiadiana reny mihitsy izy miaraka amin'ny sabatra eny ambony soavaly. Dia mirefatra tena hoe fidinany avy any izany tena mampatahotra. Dia ity tenin'Andriamanitra ity no mintoko ahy. Izany hoe manambara fa ny tombo-kase 7 dia anatin'ny mivaha amin'izao vaninandro iainantsika izao. Amin'izao vaninandro andro farany izao dia efa manokatra ny tombo-kase, manokatra ilay tombo-kase Jesosy. Ka mampiomana antsika hiomana, indrindra ny ara-panahintsika, indrindra ianao efa kristianina efa nandray an'i Jesosy Tompo sy Mpamonjy amin'ny fiainanao, miomana fa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Kanefa alohan'izany hiavian'i Jesosy izany dia maro ny zavatra hitranga
Jereo tsara fa miteny izy amin'ny voalohany io, novahany zanak'ondry ty zava Jesosy. Mivoha ny tombo-kase amin'izao andro ianantsika zao. Kaoka tsika hitandrina araka ny afatry neto, ny sovaly mena, sovaly izay hitako nivoaka avy any tana sabatra io zany, dia hifamono ny olona amin'izao vaninandro ianantsika. Rehefa hitatsika zany mifampitsantoka antso ny olona, tsisy tahotra, tsisy enatra intsony, mifamono ny olona, anaisotra ny fihavanana ety ambony tany. Tsy hitatsika intsony eny na dia izany fihavanana zany, tsisy intsony izany fihavanana zany. Tsy ohatra ny taloha fihavanana mitandrina ny fihavanana fankatiavana. Hitanao zany jereo fa tsy mahita an'izany intsony ianao, fa mifamonina ny mpianakavy, mifamosavy ny mpianakavy, mifankahala. Izany rehetrarehetra izany dia efa voalaza ny Baiboly. Izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy hiseho alohan'ny hivian'i Jesosy. Ka aza-gaga antsika fa efa mitranga izany. Hitatsika ny guerre, satria ilay soavaly hitako, ilay olona mitaingina an'ilay soavaly izy tsy hitako maso fa miaraka amin'ny fitafiana saran'ireny miaramila na zandarma ireny. Izany hoe tsy ady isy raha mandrika, firenena mely firenena, fanjakana mely fanjakana. Efa hitatsika izany, dia tsy hijanona eo fa na ny mpianakavy mifanolobodi-rindrina, hifamono. Tsisy intsony izany fihavanana zany. Hiaravana io fihavanana hitanao io. Ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, voalazan'ny Baiboly izany amin'izao vaninandro farany izao. Ka mijoroa tsara isika, izasy anao, tany mafy Jesosy izay efa nananao. Indrindra ny tena zava-dehibe dia ny anam-panahintsika, ny fitafiam-panahintsika, ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana, fahamasina, fatahoran'Andriamanitra, fankatoavana ny didiny. Izay izany tena takian'Andriamanitra amintsika, satria hisokatra ny tombo-kase fito io. Dia hiamafy ny zavatra iseho ety ambony tany. Koa izay zany fahitana hitako dia zaraiko amintsika, dia mba samy andiny tenantsika tsirairay avy, samy andray izay tandrify antsika, mba tsy hovariana antsika amin'izao fiainana izao, satria mandalo tsika ety ambony tany. Zavatra roa miandry antsika, ny fiavian'i Jesosy dia ny fialantsika amin'ity tany ity, ny fahafatesana. Ka raha tonga izany mba tsy ho tampoka amintsika fa miala amin'ity tanyntsika ity, hiala amin'ity tany ity tsika, jenatsika Jesosy izay ny tena zava-dehibe. Haleloia. Dia voninahitra hon'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny indrindra ho mandrakizay. Saotra fanahy masonao, fa napitako ny hafatra mankasitraka Jesosy, kasiho ny mpiainao, kasiho ny olonao, hiomana ny amin'ny zavatra rehetra izay ho avy, mba samy hahery izay tompo malalo. Misaotra fanahy masonao. Amen.